aretina Alzheimer miatanora ny olona voany. Fantofana tany etsavarabohitra Itosy voatontonona ny anaran'ny gouvernoura eto Analamanga. Birao fantadisambato afaka rovorana vao fantatra ny tena isany. Manaraka ny fahitalavitry ny MPS amin'ity ariva ity atonga sondrainao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Mila tonga saina ny vahoaka malagasy farany lalàna no araina dia efa tsy tokony irotsaka hovidiana sy hitondra firenena intsony Iandry Rajoelina hoy nambara ny firaisamonim-pirenena androany. Nitondra ny fanaon-keviny momba ny fampiasam-bola eo anivon'ny fitondram-panjakana tahaka ny fanafarana sainam-pirenena malagasy, ny fanamboarana fonja amin'izao akatoky ny fiafarany fiampitoam-piasany mpitondra izao ihany koa ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena resaka tamin'ny Anjavandriamaefa sy mbola afa-tsara androany. Fomba fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana, ny vola ampiasaina mandritra ny fifidianana, ateboka anisan'ny nampiteraka ayay ho an'ny maro ireo mandrakakehitriny. Nipotra indray anefa taty aoriana ilay fizakany Andry Rajoelina ny zom-pirenena frantsay, izay vao mainka nabe resaka sy natonga ireo hery politika samy hafa eto amin'ny firenena tsy mankasitraka ny filatsaka hofidiana izao mpitondra ankehitriny izao intsony. Ho an'ny firaisamonim-pirenena, mazava ho ny fanazavana ny voasoratra ao anatin'ny andinin-dalàna faharoa amby efapolo ka tsy tokony ziriziry sy andika lalàna indray ny mpitondra. Lalàna ke io fa ninahy koa ity hevitra manokana amin'ny malagasy amin'ny olom-pirenena malagasy ahako fa enao fotsiny ve amin'ny malagasy enao tia tandrazana enao o ny tandrazanao ny esanao nefa enao manana an'izany hoe nationalité anankiroa zany indrindra rehefa hoe nationalité frantsay anke zany hoe ny olona nanjanaka zany olona nanjanaka firenena nanjanaka anao namon'ny anisan'ny ray tandrazana anao dia enao no nangataka an'io dia enao dia mbola andeha ihany enao hiditra hoe nosy teo hofidiana dia zaho raiky angambany tsika malagasy no tokony tonga saina aloha izy na nosy teo hiditra candidat izy fa tsika malagasy no pirenena malagasy no tokony tonga saina. Akoatra izay, mahagaga ihany koa ity mpikambana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena ity ny mbola katoava ny fanjakana famoaham-bola tapitrisany maro anaovana fotodrafitrasa ho an'ireo sampandrara sy ministera samihafa kanefa efa ifarany ity ny fiampitoam-piasany. Dia ho anay aloha dia mahagaga ihany izany satria efa zao faraparan'izao tsy tafiditra ao anatin'ilay teti-bola mpanjakana tsy nisy akory ary le hoe fanitsina an'io teti-bola mpanjakana 3.4 io. Dia ahoana namoahana vola be ohatran'izany ary anaovana inona le izy tokony hazava tsara le izy hoe tena zany marina ve tena ilainy le firenena ilainy le vahoaka malagasy izany ve hoe manala an'ireo efa tena ataontsika hoe fahasahiranana ary tena miatra manaina mihitsy zany le fahasahiranana amin'ny fivelomana ny vahoaka malagasy ve dia mifanoja amin'izany ve le izy. Rehefa novakina tokoa mantsy ilay tatitra ny filan-kevitry ny ministra varany teo dia toy izao ny zava-misy. Vola mitentina 2 miliara ariary mahery no nankatoavina avoaka hanamboarana ny 720 ny fonja otsiranana. 700 tapitrisa ariary mahery kosa no hanorenana ny 520 ny fonja ao Ambilobe. Ny tena mahatalanjona dia ny fandoavana etra sy ny abatsiranana nataon'izy ireo amin'ny fanafarana sainam-pirenena malagasy miisa 9 baoritra izay nolazaina fa ilaina anatanteraina ny lalao nosy. Lalao izay ifarana ny alahady ho avy izao ary mampametra-panontaniana ny rehetra ny hoe tena tsy vita teto an-toerana tokoa ve ny sainam-pirenentsika no mila farana avy any ivelany. Tena fanamboarana fonja sy fividianana sainam-pirenena ny ivelany tokoa ve no mahamaika ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana izao. Rehefa mangataka zom-pirenena vahiny ao aorian'ny 12 taona dia very azy ny mamalagasy ka tsy tokony horitina avisiavanana intsony. Ny fiandrianam-pirenena no voasosy raha toa ka mbola mihany manitsaka io lalana io ny mpitondra ankehitriny. Fanazavana nentin'ireo candidat irotsaka hofidiana 10 pirenena tonga nanatitra ny antota-taratasy filatsaka hofidiany tena nivon'ny HCC ireo androany. Mbola Anjavandriamaefa sy mbola afa-tsara hatrany.
miombon-kevitra amin'ny fanambarana ny raisana nataon'ireo kandida ho filoham-pirenena misy avalo izay tsy mankatoy intsony ny filatsako ho fidiny any Rajoelina ao amin'ity fifidianana 2024 ity, nisy olomam-bahoaka no sady kandida filoham-pirenena Brunel Razafitsiandrofa. Nambara fa mazava ny voalazany lalàna ka tsy tokony asiana ady hevitra be intsony izany. Fanambarako ombeny tao fanehoan-kevitra izay nataoko fa tsy tokony hitarina ilay lalàna. Mazava ny voasoratra raha olona feno taona malagasy mangataka zom-pirenena firenena hafa ka azony zany zom-pirenena hafa zany dia miala aminy ny maha-malagasy azy. Tsy misy ady hevitra zany tompoko ary tsy tokony hitarina visy havanana fa mazava loatra voalaza lay 2/7 na le artikla 42. Any mpitondra no tokony ho fitaratra sy ho fatra-pananja ny lalàna ka tsy mendrika hitondra firenena ny olona manitsaka ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Ho kosa nisy olomam-bahoaka no sady kandida filoham-pirenena Masoko Lamali ka antony nahatonga azy nanao iny fanambarana ny raisana iny. Tsy tokony manana mangataka nationalité vahiny na tsy frantsay io na frantsay ny olona anankiray izay hitondra ny sy hitantana ny firenentsika satria ny antony manjary lasa tsy miaro tanteraka ny fiandrianam-pirenena Madagasikara fa lasa miaro zom-pirenena roa samy hafa. Mikasika ny antso nataon'ny FFKM any amin'ny tokony mbola isian'ny fifampiresahana sy ny fampianon'ny samy malagasy mialohan'ny fifidianana dia samy nilaza ireto kandida filoham-pirenena ireto fa azo tanterahina tsara izany raha tena ny tombontsoa ambonin'ny firenena no jerena. Mametraka lalam-pandrenona fa tokony miroso ny fifidianana. Atrianay ny fifidianana, vonona zay atrika fifidianana. Fa raha ohatra ka apetraka ny fahendrena malagasy ka vitatsika eo ambony latabatra ny manorina n'ity firenena ity dia miombona ary mirona amin'izany zahay. Ka raha mitsangana ny ray aman-dreny FFKM milaza fa hoe azo ahorona ity firenena ity amina fifampiresahana sy eo ambony latabatra ny razantsika tompoko tsy niditra tamin'ny fifidianana fa fifampiresahana fandaminana fiarahamonina dia nahatongavana tamin'izany. Ka ny zavatra tsapako miezaka zareo anao fandaminana nefany tsy fantatro hoe ho hatraiza zay fandaminana zay satria raha ny amiko manokana dia marary ny mba tsy hampisy korontana eto amin'ny firenentsika raha ohatra ka vita ny fifidianana dia isa korontana amin'izay rehefa avy eo satria tsy manaiky ny rehetrarehetra. Ny amiko raha mbola misy foana ny fandaminana ny samy maha-malagasy dia mifandamina alohan'ny hanao zavatra. Androany moa samy tonga nametraka ny antota taratasy filatsako fidiny teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireto solomam-bahoaka ireto. Ny solomam-bahoaka Brunel Razafitsiandrofa izay natolotry ny avy amin'ny antoko politika madio ary nanamafy fa efa niala tanteraka tao anatin'ny vondrona IRD. Ny solomam-bahoaka Masoko Lamali kosa avy amin'ny antoko Avotatsika Madagasikara. Araka ny vaovao ny ariva teo dia fantatra fa misy savalo atreto ireo kandida efa nanatitra ny antota taratasiny eny anivon'ny HCC hatramin'ny ariva teo. Anisany nanatitra izany antota taratasiny izany Andriamatoa Jean Noël Abel izay maleo tena raha ny hita ao anatin'ny tranokala ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny HCC ny ariva izao. Fantatra ihany koa fa nanatitra ny azy tamin'ny 360 teo ihany koa Ramatoa Rasolofonoriana Julie Michael. Fa tsy tokony andany fotoana betsaka ny fifampiresahana ao anatin'ny sotoavana mamalagasy mialoha ny fifidianana. Hoy ny fanehoan-kevitry ny jeneraly Désiré Ramakavelo manoloana ny zava-misy ara-politika amin'ny fifandroitana mitranga amin'izao fotoana izao. Mitaky finiavana sy fahavononana kosa nefa izany ho hatrany ny fanazavany raha resaka tamin'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Manana ny soatoavana mampiavaka azy ny malagasy manoloana ny rivotra politika sy ny fitakiana maro samihafa mialohan'ny fanatanterana ny fifidianana izao. Hoy ny jeneraly misotro ronono Désiré Ramakavelo tsy mahasoa ny firenena ny fandroritana amin'ny fitakiana sy ny hevitra tsy mitovy. Hoy ny fanazavany mbola manana 2 volana isika azahoana fampiresaka raha mialohan'ny datin'ny fifidianana. Tsy mandany fotoana lavabe hoy izy ny fandaminana izao rehetra izao fa mila finiavana avy amin'ny tsirairay. Mila fanarenana tompoko ny firenena ary izay fanarenan'izay raha mitady tsy ny antoko politika ihany fa tsika rehetra. Madagasikara tsy an'olon-tokana, tsy anatokotokana fa ny malagasy manontolo. Ary izay ny ilaina ny hoe fiarahana mitady
fa tsy misy kosa mijerijery fotony hoe zao ny hevitray tompona ndraikitra amin'izay zavatra mitranga eto Madagasikara ny olona mizerizery tsy manaiky miara-manapa-kevitra ho amin'ny avin'ny firenena. Be loatra le resaka mandeha hoe mbola tsy ara-dalàna ny liste mbola zay ny ilaina le hoe tsy maintsy miray saina tsy maintsy miara-midinika fa tsy hoe tsy anay zany atsika mianakavy tompo fa tsy anantoko na an'olo-tokana fa atsika mianakavy. Nanamafy ity jeneraly misotro ronono ity fa mila fahavonona ny malagasy tsirairay ny fandaminana ity firenena ity. Tompon'andraikitra amin'izany ny mpanao politika sy ny olo-pirenena rehetra amin'ny fametrahana ny fihavanana maha-malagasy. Tsy hisy tombotsoa azo avy amin'ny fitiavan-tena politika satria efa mahantra ny vahoaka ankehitriny ary mila fanarenana aingana ny firenena. Fa manao antsoavo amin'ny voamera-maleo tena misana ny fifidianana na ny seni ny amin'ny tokony amoana ny resitry ny birao fandatsambato ny antoko malagasy miara-miainga. Mila fiomanana mantsy ny fametrahana ireo delegena kandida mandritra nyity fifidianana ho avy ity. Tsy tokony atao an'izao ny fiatrehana ny raharam-pirenena hoy azo andrenana arivelo raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Isan'ny olana ho anay kandida vonany rotsaka hofidiana ny tsy mbola fahamoahany seni ny lisitra ireo birao fandatsaham-bato manerana any Madagasikara koa ny kandida ajo andrenana arivelo izay sady filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Miteraka olana goavana amin'ny fanomanana ny fifidianana io saingy amavany ny seni koa ny fanazavany. Efa 3 andro zay ny mangataka ny hoe avoay ny toerana misy an'ireo birao mpifidianana nefa mbola tsy azona ihany. Ahoana moa zany zao no afahanay manomana fifidianana mpilaminana raha ny birao mpifidianana arany tsy avoaka mangaraharatra amintsika miteny zao ary mbola hita ihany koa farany teo no hoe fanazavana nentin'ny seni ny mbola ampidirana olona ao anatin'ny lisy mpifidianana. Zay lisy mpifidianana efa neverina efa nikatona dia mazava ho azy zany miteraka olana ihany koa zany amin'ny fanaterahana ny fifidianana. Raha izay manokana efa nahazo ny certificat d'inscription amin'ny liste électorale zany hoe efa mivoaka zany efa fantatry ny seni misy ny bureau de vote rehetrarehetra efa voafetra efa mipetraka tsara zany voaja zany raha ny tokony izy ny lalàna kanefa maninona izy ny tsy avoaka. Zay zavatra zay zany miteraka olana amin'ny fitantanana ny raharam-pifidianana androany. Tsy tokony atao antsiramina toy izao ny fanomanana ny fiainam-pirenena ho etrany ity kandida ity. Isaky ny misy fifidianana toy izao dia avoaka ny tetiandro ho hita ny olona rehetrarehetra. Hatreto aloha izahay amin'ny antoko politika dia tsy nahita ary nijery teo amin'ny sitan'ny seni ny hoe inona marina ny tetiandro apetraka ny seni amin'ny fanomanana nyity fifidianana ity. Tsy nampahafantarina n'iza n'iza. Ahoana moa zany nafantaran'ny olo-pirenena sy izay kandida ny fanomanana rehetrarehetra sy ny mangarara ao anivon'ny seni. Donc zany zavatra zany misy zavatra tsy maintsy jerena akaiky fa tsy atao kilalao fotsiny fanomanana fifidianana zany. Manao antsoavo amin'ny seni noho izany ity kandida ity mba amoahana lista ofisialy n'ireo birao fandatsahambato manerana ny nosy. Tsy maintsy misy hoy izy ny fandaminana ny momba ny fametrahana ireo delegé na kandida fa tsy vita ny resaka ambola tabatra fotsiny ho etrany ny fanazavana ka isan'ny antony itakina ny famoahana io lista io. Fantatra fa afaka rovolana eo no amantarana nisan'ireo birao amin'ny fandatsambato manerana any Madagasikara. Isy lisitra fanampiny amin'ny lisy mpifidianana ary izara roa ny fantana ny bileta tokana ho an'io fifidianana ho avy io. Nitondra fanazavana mahakasika ireo ny teo anivon'ny seni androany no mafisiny fa misy ihany koa ny lalàna mamaritra ny famoahana ny isan'ireo birao fandatsambato. Ankoatra izay dia nitondra fanazavana ihany koa ny momba ny fampidirana ireo olo-pirenena izay tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana izy ireo. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. 3 volana latsaka kely tsy hirosona amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Mbola betsaka ireo zavatra manjavonjavo na ho an'ireo olo-pirenena na ho an'ireo mpanao politika mikasika ny zotra-pifidianana. Mikasika ny isan'ireo birao mpifidianana dia manodidina ny 5,4 ireo birao fandatsahambato tamin'ny taona 2014. Atreto mbola tsy fantatra na ny tombona ny ena io isa io satria 90 andro mialohan'ny fifidianana vao afaka mamoaka ny lisitry ny birao fandatsahambato manerana any Madagasikara ny seni raha ny voafaritry ny lalàna.
fa misy distrika 2-3 manamanana mbola tsy voafetra tsara zany ny isan'ireo birao-pifidianana birao fandatsahambato ao anatiny. Ny antony misy fangatahana birao fandatsahambato betsabetsaka zany izay tonga taty amin'ny Seny tamin'ity refonte ity no ny alavira toerana, no ny hoe tsy fahafahan'ilay olona ataontsika hoe olona marefony ao na tsy fahafahany mandeha mifidy amin'ny toerana lavitra noho ny amin'ny lafin'ny sécurité izay zany ny tranga misy aloha. Mazana tsy izany ary nefa mbola ao anatin'ny feim-potoana napetraky ny lalàna tsara ny Seny satria raha ny lalàna dia 10 andro mialohan'ny fifidianana, izany hoe amin'ny 10 volana septambra zao no fara famoahana ny lisitra sy ny toerana misy birao-pifidianana. Ankoatr'izay dia nahita ny Seny fa misy ireo olom-pirenena tokony voasoratra anarana tao anatin'ny fanavozana manontolo kanefa tsy voasoratra ao anatin'ny listim-pifidianana. Isy noho izany ny fangatahana atao amin'ny fitsarana mba ahafahana mampiditra ireo olona tsy tafiditra ireo. Tena tsikaritra ny teny anivon'ny Rajamangaika hoe nisy carnet tsy vita saisie, misy ihany koa ireo fokontany izay tena lavitra be sy tratrantsy tamin'ireny fotoana ireny dia tara taty aorianan'ny 20 volana Jolay vao tafiakatra ilay carnet tany ampelantanandry zareo. Izany nefa raisitsika hoe tsy fetezana teo amin'ny lafiny teknika tetỳ anivon'ny Seny dia noraisin'ny Seny ho andraikitra ny fangatahana ordonnance eny anivon'ny tribunal zany mba hatafiditra n'ireo olona izay ataontsika hoe latsaka tamin'ny fanaovana saisie ireo. Dia ny bazin'ny texte nisereferena tamin'izay moa dia ilay article 42 ny loi 2018/008. Izara roa ny fanotana bileta amin'ity fifidianana ity ho hatrany ny fanazavana. Misy no avoaka eto Madagasikara ary misy no avoaka any ivelany. Ny mikasika ny imprimé sensible moa ny ataontsika hoe ny bileta tokan-dajabato sy ireo taratasy izay ikirakirana voaka-pifidianana sasany izay ataontsika any ivelany amin'ny fanontana azy dia miandry ny fivoahan'ny lisitry ny kandida zany no anatanterahana an'izay. Efa milamina ny fiatrian'ny fifidianana ho an'ny Seny raha ny fanazavana hatrany. Efa mipetraka raha teo iny tetiandro koa miezaka ny alao izay atomombana izany ny Seny ho hatrany ny fanazavana. Afazon'olom-pirenena rehetra ny manadiady ny zava-misy eny anivon'ireo birao-panjakana ary tokony alalaka anao ny asan'ny mpanao gazety naiza anaovan'izany asany izany ho nambaran'ny filohan'ny Afary Malagasy androany mahalona ilay fandrarana tsy hiditra ao anatin'ny fatry ny HCC miaraka amin'ny mpanao gazety. Germain Menjanary sy Manora Andrimalala. Birao-panjakana ny fitsarana avombalala-pandrena na ny HCC kazony olom-pirenena ny manady adiny tokony atao hoe ny hoy ny filohan'ny Afary Malagasy Zanirina Rafalomezantsoa. Valikafatra ho an'ny filohan'ny HCC izay laza fa tsy tokony irongoroko mpanao gazety eny amin'ity birao-panjakana ity rehefa tsy androtsaka antotan-taratasy filotsahako fidiana. Amiko olom-pirenena andrehetra dia tokony ho any amin'ny HCC afaka manontany an'izay ny amin'ny HCC zay zahay tsy afaka mamemy mpanao gazety amin'ny asany. Raha ny tena marina raha izay raha gaga fa fian'ny mpanao gazety izay fahalalana eto Madagasikara fa virina indray mandeha koa nefa ny hoe io dia rafitra anankiray tsy maintsy atonony be sy maro tsisy mihitsy lalàna mipetraka hoe iza ny mahazo miditra amin'ny HCC na iza ny tsy mahazo miditra amin'ny HCC fa natao na ho an'ny olom-pirenena na ho an'ny miaramila na ho an'ny gendarme na ho an'ny magistrat ny HCC. Nambarany Antrandy fa noho ny antso nataony no nahatonga ny HCC na nafaingana ny fanaovan-draha raha teny amin'ny birao-panjakana mikarakara ny taratasin'ireo kandida. Zony olom-pirenena ny mahafantatra ny tena zava-misy ary isan'ny mariky ny fahalalana ho an'ny asa fanaovan-gazety ireny natao ireny ho hatrany ny nambarany. Afarany fanadidinina izay natao teny rehetra teny dia saika ireo tanora no tsy mifantoka amin'ny fiatriana ny raharam-pirenena indrindra fa ny resaka politika. Manona izany dia miatso ny tanora namany ireo tanora tiako Madagasikara mba ho tena sari-piaro amin'ny hoavin'ny firenena sy ho arifanina amin'ny fahalovana tiany sasany ovolena eto Madagasikara. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andrimalala hatrany. Manana andraikitra feno amin'ny fiatriana ny hoavin'ny firenena ny tanora malagasy amin'izao zavatra lalovan'ny firenena izao hoy ny tanora tiako Madagasikara androany. Tsy tokony hotazanam-potsiny ny fahavoazan'ny firenena sy ny mahazo ny tanora malagasy amin'izao. Vahaolana ary mila atrehana ny latsabato amin'ny 7 volana novambra izao mba ahafahana mijery sy mifidy olona tena hitondra fanovana ho an'ny firenena raha ny fanazavana. Ny tanora dia hery lehibe ato anatin'ny antoko tiako Madagasikara ka izay no nahatonga anay nanao an'izao fihaonana isaky ny faritany izao solotena ireto izay tonga eto reto ny ao amin'ny filoha Marc Ravalomanina nameny ny toromarika rehetra
hiatsehana an'io fifidianana io satria efa vonona hiatsika zay fifidianana zay ny tanora tiako Madagasikara. Ny anjara lehibe dia fiarovana ny safidim-bahoaka. Isan'ny nahazo fampanantenana betsaka indrindra ny tanora tamin'ny fifidianana farany teo avy amin'izao fitondrana izao. Saingy ny tanora no tena faizina ankehitriny ary atao tsy misy dikany tahaka ny tranga Tetsankatso ireny hoy ny fanazavana. Rahantsika mahita zao tamin'ny farany teo hoe tanora mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo mitaky ny zony dia darika sy vono ny valin'izay. Nefa tany-tandalana manaja ny zo sy ny asina maola eto Madagasikara nefa hitantsika amin'ireny. Dia izay zany tokony hatsarovan'ny tanora, hatsapahany tanora tena hoe efa hoavintsika tanora mihitsy no hitsakitsahana ny zontsika mihitsy no tsy asiana tsy ajana eto amin'ny firenena. Ka zay no antony anaovana antsoavo antsika tanora fotoana izao tokony andraisan'ny tanora rehetrarehetra ndraikitra ho amin'ny eto amin'ny firenena. Tsy mialonjafy ny tanora tia marany fanazavana ary misy olo tena isampatra zay afaka mandray ireo tanora vonina iditra ombikambana. Fifampitaizana mba ahafahana mijery ny tombontsoan'ny malagasy no tanjona raha ny nambaran'izy ireo. Ny fifidianana ihany no vahaolana tokana amin'izao fantrana lalina tena lalina mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Ilaina ihany koa ny fifampiresana mialohan'ny fifidianana araka nambaran'ny FFKM hoy ny solombavambahoaka Toditsoa Andriamampandry. Etsakilany magaga fa rehefa anakana ny mpanohitra ny mpitandro filaminana dia mahay ny asany tsara ary betsaka ny isany fa rehefa hiaro sy andamina ny vahoaka tahaka ny seho tamin'ny zoma lasa teo dia tsy mahamasina ka nafatesana olona ampolony maro dia lasa tsy mahay ny asandray izy ireo. Ireo no vohitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Fanadetiana eo amin'ny sary sy nindratsariny Mateo Prince. Tsy mila tetezamita fa fifidianana ihany. Io irery ihany no lalatokana afana miala amin'izao fantrana lalina mampijaly vahoaka izao. Amp'izay tsy faiza mitantana, amp'izay kitsapatsapa andreo maniry ny hitondra Madagasikara. Aveloany vahoaka isafidy izay mpitondra mety aminy ao anatin'ny mangarahara. Mialohan'izay nefa dia tena ilaina ny fampiresana araka nambaran'ny FFKM. Dia niara nanaiky zany fa hoe ny fifampidiniana ihany ary ny fiaraha-misalaha zay ihany ny vahaolana ary tsy misy afatsy ny fifidianana ihany no afahana zany io ihany zany ny afahana manova zany izao na fitondrana zao ary tsy maintsy ny vahoaka no mametraka an'izay. Ny vahoaka nge no andriamantsaka ny vahoaka no mametraka ny olona zay tiany ho apetraka zany ao anatin'izay. Rehefa anakana ny mpanohitra dia lolarana ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra. Rehefa hiaro ny vahoaka dia tsy hita izay tena traikefany hoy solombavambahoaka Stanislas Randrianarso na ny député Rastany. Tamin'ny grève tamin'ny 20 septembre tamin'ny 2021 moa iny le andeomanina no fanambarana ny député anao tatitra tonga dia hatrany Ampatolampy février haindrareo ihany angely izy rehefa amin'ny intérêt any any Ampatolampy dia fa barana ny taxi brosy avariany rehefa ary meritry atosika dia fa barana trany tamatavy tsy hiakatra anatevin-darana n'ity hoe fa entratra ny député ty dia miagaga fa dia izy ministre tena fino ministre foloanita ministre ny gendarme ny polisy dia nanao stratégie ary nitsangana teo mihitsy teo amin'ny 13 mai ary io lalana mibanaka angeza be firy ny entrain io voabarany zareo fa maninona lahy ty zavatra kely eo mahamasina dia tsy vitanao satria négligeny andeha oeraoera atao olona be da be satria fatany hoe de silangily izy dia abelny olona voaka dia valo voaka ao voavoana ary ny tena mahasorena ary mamparary fo tsika nge tsy mitabataba fa tena marary mihitsy ny foanaovana azy maninona le anao fanambarana ny atoky rehetrarehetra tiry amin'ny bypass dia le gendarme tonga ty le gendarme fa tonga ao anatiny tonga ty hainao manidy le vavahady zay ny tsy sakatra ny rehetrarehetra fa tonga dia to tsy navelitra fa tao anatiny tao tonga dia dina dia ny olona tety avelany fotsiny io le natao koa mpianatsaka manelingelina ny intérêt ny zavatra tsy mety aminy azonao fa ty tsisy idirany ty fa tonga dia navelany tao maninona raha ohatra hoe tena mahery anareo tako hoe gendarme so ny tena tao anatiny sy maninona raha organisena ohatra anareo telo ministre rehetrarehetra maninona raha mba teo mamasina zao ny organisation fa zao fa nahafaty olona zao na fa rehetrarehetra fa maninona raha natao fa dia tena vonoana fotsiny le olona. Ny fandarana miara-manonja dia arainao isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 6 heures sy sasany maraina.
Efa taona teo zay no nanao ampimamba ny orinasa malagasy amin'ireo seranam-piaramanidina ny Ravinala Airports itombo isa anampy ireo tsy anasa ny mpiasa eo anivon'ny orinasa malagasy Sofitrans raha mitoy ny fanaovana tsindra azy ireo hoy ny syndicat ny mpiasa androany. Omeo sehatra malalaka ny orinasa malagasy ary mangataka vahaolana aingana izy ireo manoloana ny fanombana ataony Ravinala Airports ity orinasa ity. Avitra Tsinabe sy Antsaprinsia ary Lucien Tsiry. Ny taona 2024 no nomena ny Ravinala Airports ny fitantanana seranam-piaramanidina rehetra eto Madagasikara. Ny taona 2024 no nanomboka ny ato izay ataony amin'ireo orinasa malagasy misehatra amin'ireo seranam-piaramanidina eto amintsika. Isan'izany ny Sofitrans sy ny Air Madagasikara, ny kobina ny mpiasa, ny aritra ny tsindry rehetra. Ny Sofitrans izay manana anjara amin'ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe. Ny taona 2022 natsahatra tamin'ny asan'ireo mpiasan'ny Sofitrans tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Tsy navela ny andraikitra ny Duty Free Shop na ny entana tsy misy heritra kanefa isan'ny mampiditra vola vahiny eo amin'ny seranana izany ary fantatra fa saika omenan'ny vahiny ny fitantanana azy. Ny toy ny tsindry tamin'ny Tondasa ka natsahatra ihany koa ireo tany Nosbe. Alaina avokoa ny trano ny toeram-piasan'izy ireo kanefa ny asa tsy maintsy atao. Olona maro araka izany mety ho very asa raha mitoy izao tsindry izao. Hotsihosehana hatrany ny fifanarahana natao hatrizay araka ny fanazavana. Fanahinay syndika zany dia ny afoana tanteraka an'ilay orinasa raha mitoy izao zavatra atao izao izay hiteraka fahaverezana asa maro sy resaka fivelomana fianakaviana maro izay na mivantana na akolaka amin'io sehatra izay sahan'ny Sofitrans io. Ohatrohatr'izay zany miendrika ilay zavatra mitranga ka mahatonga anay mijoro hoe tsy anaiky intsony izao zavatra izay mitranga izao. Ny Ravinala zany dia tsy hitsakitsahany tsotro izao fotsiny izay fifanekena hifanaovana. Zany hoe tsy misy mihitsy zany hoe mesura ataony ahafahana manao ara-dalàna le zavatra izay hifanekena. Ka izay moa zany ny tena hijoroanay hoe rehefa ny vahiny ve no manitsaka ny orinasa malagasy tahaka izao ve dia ho eketsika fa ny anay raha ny zavatra tena takianay zany amin'ny androny androany mahatonga anay tena mijoro dia hoe niverenana io fitantanana io amintsika malagasy satria sady stratégique ho an'ny firenena zany aéroport international zany. Mitaky izay ho an'ny Sofitrans sy ho an'ny mpiasa rehetra fa tena ho an'ny firenena ity zavatra ity zany raha ny zavatra mitranga amin'izao fotoana. Voahososo tanteraka ny zon'ny mpiasa manoloana ny zava-mitranga, fitaintainana no iainan'ireo mpiasa isan'andro. Olombelona mihitsy no voakorotana sady hiaran'ilay herisetra satria raha za mpiasa zao fotsiny zany eo amin'ny Sofitrans raha andeha hiasa zao rehefa avy eo na rapitso ohatra dia efa manana hiasa heritreritra hoe mbola hisy toerana isako ve eo sa tsy. Noho izay fanilihana ankolaka izay le zo mihitsy no voahitsaka ary tsy vitan'le hoe le zo maha-piasa fa le zo iaina le zo n'olombelona mihitsy zany. Nanao fanambarana niaraka tetsy amin'ny foibe ny Antanimena androany ny syndicat-ny tolon'ny mpiasa ao amin'ny orinasa Sofitrans sy ny solitena avy amin'ny mpikambana ao amin'ny Fisemare. Tsy tantaratra ny vely rano fahenina izay ny lokalokana momba ny asa miendrika. Ireo vahiny sy manana avaram-patana ihany no mahazo tombon-dahiny nandritra izao fitondrana izao. Sarona tanteraka ny fanomezan-danjan'ny malagasy higioka ny tombotsony sy hitondra fampandrosoany eto amin'ny firenena. Vaovao amin'ny fampianarana ambony indray manenjana CSS mitoy ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny Université Mpanjakana. Androany maraina tapaka tanteraka lalana miditra teny Ankatso ny verin-dalana avokoa ireo olona nanandrara teny antoerana. Tena toerana nanao ny angom-baovao momba izay injavandrema efa simbola hafa tsara. Ny tokona teo anolohan'ny vavahadin'ny Université Mpanjakana teny Ankatso indray androany ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Tsy navelan'izy ireo niditra ny fiara sy ny moto hanandritra ny tapakandro maraina. Nambaran'izy ireo fa manao be marinina ny mpitondra manoloana ireo fitakiana marobe ka antony anaovan'izy ireo izao hetsika izao. Matolo zany mbola misy an'izao zavatra izao dia mbola tsy zavatra mivaha. Voalohany indrindra zany misy an'ireo décret d'application an'ilay lalàna navoaka. Inona izy? Fiakarana professeur émérite, professeur titulaire, ny professeur kasika reclassement zany ao anatiny. Dia ny faharoa misy le 10%. 10% le complémentaire, ny province tsy akana 10%, Antananarivo akana 10%. Zany hoe ohatrany ampiarina eto amintsika ny apartheid zany, averina zany ny apartheid dia eto amintsika ny atompokandray le izy. Dia ao tsy verena le vacataire efa 4 taona tsy nandray karana, ohatra fanitsakitsahana zon'olombelona zany.
itotsy hijanona ny fitokonana mbola oniversité maty antsony eny amin'ny Anjerimanontolo mizotra makany amin'ny taona fotsy. Fa tsy mbola manana proviseur ny lycée Andoharanfotsy hatramin'ny androany. Proviseur lefitra no misahana ny fampandehanan-draharaha ao an-toerana. Efa nisotro ronono ny 9 febroary 2024 lasa teo ny olona nitanina izay andraikitra izay ka tsy manaiky ny anao famindram-pahefana tamin'ny olona notendrena izay nasolo azy. Tonga teny an-toerana niaraka tamin'ny vatany nampiatra ny ordonnance avy amin'ny fitsarana ka afahany mandray io toerana io tenany androany. Tsy tanteraka nefa izany fitandrona ny filaminana sy ho fanajana ny fiarahamonina. Tena toerana nanao ny angom-baovao Ando Meratina sy Andry Rakoto Malala. Nisotro ronono ny 9 febroary 2024 lasa teo ny proviseur ao amin'ny lycée Andoharanfotsy. Fito volana tsy aoriana tsy mbola tafapetraka amin'ny toerany ny olona notendrena nasolo azy. Tsy nanaiky nanao ny famindram-pahefana hatramin'ny farany ilay tompon-toerana teo aloha. Nanao dingana rehetra araka ny voalazany lalàna ilay voatendry ka nampiakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana. Tonga teny an-toerana izy ireo androany niaraka tamin'ny vatany anatanteraka izany ka nokatra ny birao. Nandalo tany amin'ny chef-sisco zahay tsy tao izy namela hafatra moa izy tamin'ny estre hoe tsy ho avy mihitsy androany fa mamonjy mariage. Miaraka amin'ny lycée zany zay dia miaraka amin'reto lehibe syndicat reto fa hanao exécution le décision zany zahay. Nienjandroa nefa nitady teo amin'ny tsy olona vaovao notendrena efa ela ity sy ny proviseur lefitra izay misana ny fampandehanan-draharaha tao anatin'izay fotoan'izay. Tsy nanaiky ianao famindram-pahefana ihany koa ny terany noho ny tsy fisiany olom-panjakana tonga nanatrika izany. Éducation ty zany ao ny chef sisco zay chef rahantsika akaiky indrindra ny coiffé ny passation au niveau amin'ny sisco. Karaha eo ny chef sisco zay atao hoe angady matapakatra ary atao hoe chef rahantsika akaiky indrindra ny provisora zany dia tokony handeha le passation ka eo le olona anaovana ny birao dia io hitanareo mandrapatonga an'izay anaovana passation zao io hity. Fa nitsakitsahana lalàna no azo andikana ny toe-javatra tahaka izao ho ny filohan'ny solidarité syndicale de Madagascar na ny SSM androany raha nanatrika izany teny an-toerana. Tsy voahaja intsony ny mahatany tandalàna ny Madagasikara. Rehefa feky tena mampiasa mpanjakana anankiray manana délai 8 jours izy andehanana rejoindre la poste. Rehefa tsy rejoindre la poste izy dia abandon poste ny anaran'izay. Ka tao anatin'izay fe-potoana izay dia lasa ohatran'ny hoe flotte fotsiny le rangaha ary tsy azo kely zany. Ary mbola tandalàna Madagasikara dia izay no antony mahatonga anazy nitady ny hevitra rehetra izy mba isina alamiambla fa ilay proviseur anareo teto teo aloha zany tsy mety ary ny chef sisco koa dia tsy nandray izay tokony mesure tandrify anazy. Tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny fanabeazana sy fampianarana ny tranga tahaka izao ka tsy azo ekena. Nanapa-kevitra ity proviseur vaovao ity fa hitady vahaolana indray hisoroana ny mety sy ny olana ara-piarahamonina. Tsy totosa araka izany fikasana saika natao androany. Dia rehefa androandinika moa zany zahay samy syndicat dia anao alanenina farany indrindra hoy aho farany indrindra zany mahakasika an'izay mba hoe tokony isiny fiarahamonina mpitoniana zany ampanatanterahana ny asa satria asa fanabeazana zany le ataotsika dia tsy maintsy asina ny fialanenina farany vao irosona amin'izay amin'ny tsy rehefa vita moa ny alanenina farany dia tsy misy afa-tsy ny lalàna sisany miatra fa dernier recours zany vao ampiasaina izay na dia efa aty aminay arany ny ara-dalàna rehetra zany tompoko. Miantso ny jerena manokana izao tranga izao sy ny ampiarana ny voalazany lalàna izy ireo. Isika raha tao ihany koa fa anatin'ny fanomanana ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao ka tsy tokony izy fiatraikany amin'izany ny zava-misy. Fa manan-daja betsaka amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny tanora ny fisian'ny torolalana ho azy ireo mialoha ny rosoana amin'ny fianarana ambaratonga ambony. Lesoka hita hatramin'ny androany nefa ny tsy fisian'ny torolalana io ka mahatonga ny tanora malagasy diso lalana amin'ny safidiny. Singa iray ho hita mandritra ny hetsika karakara ny Madajeune etsy andotam-pianaka io torolalana ho an'ny mpianatra io. Avitra Sondrabe Antsa Prinsia ary Lucien Tsiry. Manana tombony amin'ny lalam-piofanana sy ny hoaviny any aoriana ny mpianatra misitraka torolalana na ny orientation mandritra ny fampianarana ratoviny anty amin'ny ambaratonga faharoa fototra sy ny lycée.
olana mifamatotra amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana eto amintsika ny tsy fisian'ny fijery manokana ny fihiziny zazana ny tanora iray amin'ny hitondrany ny fiainany ka mahatonga azy ireo ho diso safidy amin'ny lalam-piofanana rainy aorian'ny diplôma baccalauréat. Afaka mamaritra no avina nefa izy ireo raha misy izay toro lalana izay. Zany hoe ny tanjona ho antsika mpianatra dia ny hoe misy toerana iray io ahafahantsika mahafantatra iza daholo ny fianarana afaka anohizana izay fianarana izay aoriana baccalauréat. Zany hoe tsy lany fotoana ny ankizy aka renseignement itety andreo fianarandreo fa mba efa tonga dia ao anatin'ny toerana io daholo ny tokony angalana renseignement rehetrarehetra sady tsy lany fotoana ny ankizy amin'izay fotoana izay ary tsy lany vola ihany koa mitady an'izay information izay dia izay fanorona lalana ny tanora izay zany tena zavatra hita ary tombontsoa lehibe izy io satria araka nefa voalaza teo hoe fotoana iray 2 andro ihany salon ary amin'ny fotoana io ny ankizy afaka manararoatra mametraka ireo fanontaniana rehetra izay manitikitika anazy mahakasika ny étude supérieure eto amintsika aty amin'ny sehatra ny privé ahafahany mahafantatra ihany koa inona daholo ny filière na mention misy eto amintsika. Misy ny fampivondronana ireo université institut tsy miankina avy amin'ny faritra maro manerana nosy mahery ny 70 anamorana ny fitadiavan'ny mpianatra ny sampam-pianarana misy mety aminy. Ny 7 sy ny 9 septambra izao no tanterahany ity tantsoroka ho an'ny mpianatra afaka baccalauréat ity atao eto Antananarivo. Fahafantaran'ilay mpianatra mahizy azy miainga amin'izay daholo ny safidy rehetra ho atao mankony ao aoriana dia mila mahafantatra ny tanora malagasy sy mahandro varena kely fa mila mahafantatra momba anazy izy ny tenany aloha voalohany indrindra ahafahany mahafantatra indray hoe raha tahaka izao za inona raha ny tanjoko ary rehefa hita ny tanjona dia ahoana raha ny fomba natratrarana izay tanjona izay ary rehefa hitanao hoe inona ny zavatra tianao dia moramora kokoa aminao no mahatratra an'ilay tanjona dia tombony be dia be ho an'ny mpianatra izay satria eo amin'izay rehefa tena fantatrao ny tianao atao dia tsy diso filière ianao tsy lany andro ianao manao herintaona 2 taona dia iova zavatra hafa indray fa efa fantanao dia meloa ny zavatra tianao sy ny manavanana anao sy ny tanjonao. Izany rehetra izany miara-miasa daholo dia mba ho fampandrosoana ny tanora antsika eto Madagasikara mba ireo tanora ireo ny hitondra ny fampandrosoana ny ity firenena antsika ity. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny torolalana na ny orientation ho an'ireo mpianatra vao afaka BEPC tetikasa mavy mon choix mon avenir miendrika valandresaka sy fifampizarana anorona lalana azy ireo amin'ny toy ny lalam-piofanana anampy ary anamafy hatrany eo amin'ny sehatra ny fampianarana ny Madajeune araky ny vinan'izy ireo. Afaraky ny vavavoaray eto am-pelantanana amin'izao ora ny tenenana izao fa dia fantatra izany afanamoaka fanambarana ny mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny Emonata izay mivaky araka izao manaraka izao malona ny teti-dratsy tiana volena ka ikasana ampifandrafina ny samy malagasy izahay dia manao izao fanambarana izao voalohany tsy misy lalàna na fomba hafa ankoatra ny fifidianana ambarany lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ahafahany vaoaka mampiasa ny fahefany isafidy izay olona tiany hitantana ny firenena tsy misy rafitra na iza ihany koa afaka misoratena andrombaka ny fiandrianan'ny vahoaka na ila antsoina hoe souveraineté populaire sarotiny amin'ny fampanajana izany voalazany lalàna fototra izany ny mpitandro ny filaminana. Faharoa ny mpitandro filaminana dia natao hiaro ny androm-panjakana mijoro ary hiaro ny vahoaka sy ny fananany tsy mila korotana na krizy volena intsony ny vahoaka malagasy fa mendrika iaina ao anatin'ny fitoniana koa hijoro ary tsy anaiky ny fanakorontanana na amin'ny endriny mivantana na ankolaka eto amin'ny firenena izay mpitandro ny filaminana araka ny fantatra moa zany dia zareo eo anivon'ny Emonata no nanao izay fanambarana izay. Fatoizantsika kosa ny fotoanany fampirahalaam-bavao tsy azo ekenina intsony ny filatsahan'ny folo amperinasa amin'ny fifidianana ho avy io hoy ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany tsy mila vazaha hitondra ny firenena malagasy intsony efa ampirahateo izay fampahantrana sy fampahoriana nataony malagasy izay ka tsy azo heverina intsony ny itoizany izany. Andy Miaratina sy Andry Rakoto Malala. Ampy izay ny fampahoriana ny ainan'ny malagasy tamin'ity fitondrana ity hoy ny olom-pirenena marary ny sehatra rehetra indrindra ny sosialim-bahoaka tsy misy laram-pamena ho an'ny mpitondra nefa izany
izy ireo izay tompona ndraikitra feno amin'ny zavatra iainany malagasy ankehitriny. ao daholo moa zany resaka jiro ny vidy sakafo miakatra ihany sarotra sady problème koa moa zany amin'ny fitondrana am'izao zany tsy clé mihitsy satria tena marina vidim-piainana mandroso ny karama tsy miakatra ninona ny sahirana mihitsy ankizy amin'ny fampidirana mpianatra zao am'izao dia manahirana mihitsy am'izao sarotra fitondrana mihitsy maleo ana am'izao satria lasa ohatrany hoe tsy hitako tsoa izy atao tsy hitako tsoa fa dia le fitondrana mihitsy ny makaleo ana. Leo fitondrana, leo fantrana, tsy maintsy hirosoana ny fifidianana. Io ihany no vahaolana ho an'ny Madagasikara raha te hiala anatin'izao fiainan-tsarotra izao. Ny aloha salamy dia efa vonona mba hiala amin'le fiainana zany hoe mety raha hoe mba vita hoe fidianana dia mety hoe mba maivaivana zao hoe fiainana sa hoe vao maika hisarotra ihany. Ohatra hoe miova zao le fitondrana dia mety hiova koa zavatra rehetrarehetra tsy hitantsony le fiainana fa dia mahay masarotra ihany. Tsy azo ekena intsony ny filotsahako fidiny ny filoam-perinasa amin'ny fifidianana ho avy io. Fandikan-dalàna zany no mbola nampitrotraka ny fahoriana iainan'ny malagasy. Tokony tsy latsaka tsony loha tsy mety maika tsy mahatra ihany. Ny filoam-pirenena raha mizaka frantsay izy zoam-pirenena frantsay tsy tokony latsaka izy satria frantsay izy fa tokony mbo gasy ohatrany tena gasy toa dia naturel gasy mihitsy izy zany no tokony latsaka na dossier na inona zany mety grève io raha hoe milatsaka io satria hafa ihany mitondra hoe gasy no mitondra malagasy satria raha frantsay mantsy no milatsaka mitondra frantsay lasa vao mahay sarotra noho izao ihany lalàna io fiainantsika eto. Fanovana no takiny ato amin'ny firenena isiany fivoarana isam-baravarana ka sambatra ny malagasy indray amin'ny fametrahan'olona heverina fahamonjy azy anatin'izao lavaka mangitsikitsika izao. Tokony ampitoviana ny fampiaran-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena hoe nambaran'ny ben'ny tanàna Rado Raparahoelina Androany mampametra-panontaniana ny fasain'ny gouvernoura manao fanotofana tany sy mitaona rano-tany anaovana fanotofana eto Analamanga kanefa voararan'ny lalàna ny fanaovana izany fanafoanana io lalàna io no dikan'ny fihetsika ataon'ny gouvernoura Analamanga raha ny nambarany tamin'ny Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Voarara ny fanotofana tany eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ny zava-misy anefa dia manomboka mirongatra izany raha tsy hiteny afa-tsy ny eny amin'ny bypass sy eny ampita-tafika. Ho an'ny etsy avarabohitra itosy dia bontolo sy fanamparam-pahefana no zava-misy. Ny anaran'ny gouvernoura eto Analamanga no voatontonona amin'ny tirara ity. Nanamafy ny ben'ny tanàna etsy amin'ny komina Ampita-tafika Androany fa teny amin'ity komina ity no nakana ireo ranotany nanotofana ilay tanimbary etsy avarabohitra itosy ity. Tsy nisy fiarana sy taratasy natao na fandoavam-bola araky ny voafaritry ny lalana akory ny gouvernoura fa avy dia nanatanteraka ny tiany atao ho iatrany ny fanazavana. Io rambre io dia nandeha tamin'ny alina izay maka tany ety amin'ny fokotany Ambody Zozoro komina Ampita-tafika. Rehefa nanilak'olona teny zany ny tenako hoe jereo hoe nahazo alalana ve io ahoana ny taratasy mikasika an'izy io efa nandoha vola ve izy io dia ny valiny averiko araky ny tenen'le olona mihitsy ny valiny atsoy gouvernoura n'Analamanga. Dia zay zany teny anankiray zay zany andraikitra anankiray zay zany dia efa mahafafa ny fandrarana rehetrarehetra raha ny fijery azy amin'ny saina tsy miangatra. Dia ho anay zany zao anisany nanaovana an'le déblé nangalana an'le ranotany ny komina Ampita-tafika dia nitapahan'ny filan-kevitra communaly fa misy vola tokony hiditra ao anatin'izy io dia lasa gratuit daholo zany zay mandeha rehetrarehetrany. Dia amiko hoe ianareo nianatra manokana momba n'io resaka tany io sy ny fanotofa tany io manahy zany raha zao no mitoy tsy dia hananasa loatra ny nareo zany satria tonga dia afaka manao ramblé zay tianao ramblé. Natao an'izy zany lalàna sa ve rehefa gouvernoura dia afaka manao zay tiana atao ho iatrany ity ben'ny tanàna ity. Manafoana ny lalàna izay napetraka ny mpitondra mandrara ny fanotofana tany eto Antananarivo izao zava-misy izao ho iatrany ny fanazavana. Raha zay ny adina ny tady mpandrara tety amin'ny komina Ampita-tafika tsy mora mihitsy ny nahazahoana mpandrara raha ohatra zay ka oharina amin'ny toerana misy amin'ny bypass. Rehefa nahazo nefa zay tao anatin'le hoe nahazo an'le plan d'urbanisme détaillé hoe reto faritra reto afaka totofana dia nivoaka ny lalàna fa tsy mahazo manoditra intsony. Dia lasa niady tamin'le mpandrara mihitsy ny tenanay hoe
mahatsiaro tena ho voafitaka ilay mpandrarah ao anatiny. Izay koa nefa mahatsiaro tena fa voafitaka tao anatiny. Dia rehefa mijery ny zava-misy ankehitriny dia mbola voafitaka ihany koa zany izay eo anatin'ilay izy satria ny hafa afaka manao manototra, izay tsy afaka manototra nefa izay tena manana plan d'urbanisme voaka tamin'ny conseil des ministres tamin'ny fitondrana ny fandimby. Ny tsy fametrahana any Madagasikara ho tandalana toy izao ihany no isan'ny fototra mampiemitra ny firenena toy izao. Ho etrany ny ben'ny tanàna Rado Raparawely. Tokony hitovy eo anatrehany lalàna ny rehetra, ary rehefa notim-panjakana dia tokony ho voafeny izany avokoa, fa tsy hoe ny komina ihany no voafeny io lalàna io. Rehefa azo tamin'ny Anjoatarby ny gouvernorat Analamanga dia nanamafy fa avy amin'ny toromarika anao ity fanotofana tany eto Avarabohitra ity. Mamy autorisation anazy nanao an'io mihitsy satria izy nanao ny CVO sy ny farany gasy mpandrarah malagasy fa tsy ny karana enany tokony re amin'ny karana la zao ny tany any mibypassy la fe karana reny tokony antanin'ilay ahoana de izy efa nangataka elabe ny olona manao dia nanao fanarahana 3P zay de zany nanampy amin'ny assurena anazy ataovy ary fa zany mamy autorisation anareo. Raha ny fantatra nefa dia tsy nahazo fankatoavana avy tamin'ireo komina manodidina toa ny Tosy sy Ampitatafika na ny fanotofana na ny fakana ireo ranotany nanaovana io fanotofana io. Fa tandindomdoza ny mponina manamorona ny lakan-drano eny amin'ny fokotany Nosy andefana voalohany malona ny fiparitany loto eny antoerana. Antonany maro no tsy nisy fanadiovana teny antoerana raha ny vavona taon'ny Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Tsikafona, fako, diky, tavoahangy plastika no mameno tatatra eto Nosy andrefana voalohany. Trangy izay mampitarain'ireo mponina manamorona ny lakan-drano. Tsy laitra iainana ny fofona mantsy nateraka izany. Tsy misy endrika intsony ny tanàna fa loto sy fako. Promesiny Ainandria tsy tohaina izay ben'ny tanànantsika amin'izao vanandro izao hoe hodiovina ny fako, hitovina ny kanal na Nosy kanefa ny izay zao miaina eto amin'ny izao loto ny RF2 tsy fandraisan'ny fokotany tsy hita hoe ahoana tena maloto misy manartay amin'ny WC avy any atsena avy any rehetrarehetra aty amin'ity kanal ity daholo. 5 taona ny iainana izao ny mponina. Tsy hita izay fandraisana andraikitra ataon'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fanadiovana ny tanàna izay nilokalokany tamin'ny mponiny arivo. Nanao izay tandrify azy ihany ny mponina saingy tsy vita intsony izany. Ny olona raha teo ihany koa mandrora mitsilany tsy ampifanabeazana ka manampitrotraka ny zava-misy. Tena hatramin'izay ngambany tena mbola tsy nisy mihitsy ny hetsika fanadiovana an'ity kanal ity. Nefa ny taihana Nosy rehetrarehetra sy ny anina rehetrarehetra dia mivarina aty aminay aty daholo sy ny WC rehetrarehetra izay loto rehetrarehetra amin'ny erany Nosy. Indrindra moa zany ny mpivarotra amoron-dalana sy ny anina fako rehetra dia mivarina aty aminay daholo. Manainy amin'ny fahasalamany ny fahasimban'ny foto-drafitrasa ny mponina amin'ny fahavaratra ho avy io raha tsy misy fanadiovana ity lakan-drano ity. Miakatra indray le rano zany rehefa fahavaratra dia miropitay daholo ny mponina amin'ity lalana rehetrarehetra ty. Ny loto ny valana retina rehetrarehetra zany afa tena fa tsy haintsony ny mokana ranona maloto sy ny anina fa tena fa enjana be. Tsy Nosy ihany fa saika miaina loto avokoa ny tanàna n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ny olona manao ny ataony, ny tompon'andraikitra ihany koa mitaza-potsiny. Samy manao izay tiany ataony rehetra, lasa kaboraraka ny fiarahamonina. Na inona nefa lazaina, manana andraikitra goavana ary tsy afa-miala amin'io ny fiadidiana ny tanàna. Miaina ambony tsikoky ny mponina Antananarivo. Izay talaky maso andalovan'ny vahiny ihany no diovina, fa ny ambiny tazany potsiny ka lasa mampitombo ny fahavoazana. Antananarivo mandroso ny tanjona, kanefa Antananarivo divotry ny loto no iainana eto. Vaovao ny fahasalamana indray miakatra trany tany olona tratry ny aretina Alzheimer eto Madagasikara nanomboka tamin'ny fotoanandro ny Covid-19 no makaty. Tsy nizoky olona intsony ihany koa no mety voan'ity aretina ity fa hatramin'ny tanora. Mafisatra ny fandraisana an-tanana ireo olona marary ny Alzheimer ary mila fanohanana betsaka amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ihany koa izy ireo. Fanadihadiana nataon'ny Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Alois Alzheimer,
mpitsabo saina sy atodo no nahita nitrangana retina Alzheimer voalohany tamin'ny taona 1990 ka nampitondrainy anarany. Aretina vokatry ny fahasimban'ny selany atodo izay mitondra ny fahaverezan'ny fitadiana tsikelikely sy fahasimban'ny fahaiza-mieritreritra ka mampisy fetraikana amin'ny fiainan'olona iray amin'ny andavanandro ny Alzheimer. Na eo aza ny fandrosoan'ny siansa tsy mbola hita mazava hatreto ny antony tena mahatonga ny aretina Alzheimer sy ny fanafodiny. Raha natotanisa, olona iray isaky ny 3 segondra maneran-tany no tratra ny aretina mitovitovy amin'ny Alzheimer. Avy any amin'ny firenena andalam-pandrosoana ny 25 isanjaton'ireo olona tratry ny Alzheimer. Ho antsika eto Madagasikara, vinavinaina eo amin'ny 4 leo ny olona tratry ny aretina Alzheimer. Sarotra ny amoahana totanisa hoy ny fikambanana iray, mitaky vola be izany. Eo ihany koa ny anatry ny fianakaviana ka tsy samy mamoaka ny havany marary ho hitan'ny fiarahamonina. Isa tena isa mety tsy ananantsika hoe zao fa ny fantatra fotsiny dia hoe mitombo isan-taona zany ny isan'ny olona manantona manontany momba ny aretina io. Dia ny tena tsikaritrantsika koa tao aoriana ny Covid vao maika nyrongatra tena nyrongatra zany izy zany satria tratra ohatry ny olona rehetra na tsy hoe zokiolona na tsy olona rehetra saka Alzheimer hoe ilay ino moa filaza confinement lasa nanjary nampirongatra n'ilay tranga isan-karazany zany amin'le resaka hoe fikorotanana ara-tsaina. Olona 5 hatramin'ny 12 isam-bolana no tonga manantona na manontany na miantso na makatoro lalana momba ny aretina Alzheimer eny amin'ny fitoerana mandray izany. Niakatra avy efatrena nefa amin'izao fotoana izao. Matetika ireo zokiolona no tena tratra ny aretina Alzheimer. Mifanohitra amin'izay anefa miatanora ny olona avony eto Madagasikara. Taty aoriana koa izay natsikaritra fa tena olona farany hoe verina mbola tanora be mihitsy ohatra nisy teto amin'ny fikambanana ramatoa anankiray 20 taona tamin'izy vao hoe niditra mpikambana tato no efa nisy soritra aretina ny azy tsy voafaritra hoe Alzheimer mihitsy fa aretina toa azy fa ny tiana tenenina zany dia hoe mila fitandremana, mila hoe mailo mialoha. Tranga 12 no mety mandrisika ny aretina Alzheimer. Isan'izany tsy fampiasana vatana, tosidra avo, tsy fampiny fifandraisana amin'ny olona sy ny fiarahamonina. Eo ihany koa ny rivotra maloto sy ny fidorohana zava-mahadomelina. Sarotra ny fitaizana ireo olona voany io aretina io. Mila faharetana, fitiavana, na avy amin'ny mpikarakara na ny fianakaviana izany. Fandraisana amin'ny tanàna ara-tsosialy no misy fa tsy ara-medikaly. Ity volana septambra ity no volana iraisam-pirenena natokana hiadina amin'ny aretina Alzheimer. Mitondra ny lohahevitra hoe tsy diso alo loatra, tsy mbora tara loatra, ala virgeny zao. Maro ireo hetsika anamarian'izany mandritra ity volana ity. Fahazaza 500 sy iray alina mahery no hitan'ireo manam-pahaizana manokana amin'ny momba ny arety mifindra fa tsy nahavita vaksiny hatramin'ny farany eto Madagasikara raha nitatitra ny teo anivon'ny USAID. Nisy koa ny trangana aretina lefa kozatra tsy voatily maherin'ny 30 nanofana ampitily aretina ho an'ny Madagasikara isoroana itilina ary andraisana andraikitra avy hatrany manona ireo ameana ara-pahasalamana anana tsara ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy arampena ny loza mitatao maneran-tany amin'ny fahasalamam-bahoaka ny gouvernemanta amerikanina. Ataorin'ny fampiofanana manam-pahaizana momba ny arety mifindra 20 isa noho isy anamafy ny rafitra ara-pahasalamana dia anampy ireo namany 7 ny ofana nakasika ny arety mifindra eny fotony ireto mpitily aretina na vita fiofanana ireto mpamatsy vola be indrindra eo amin'ny sehatra fahasalamana eto Madagasikara moa ny gouvernemanta amerikanina amin'ny alalan'ny USAID. Fantatra fa tafiakatra hatrany amin'ny 270 tapitrisa dolara amerikanina ny fanampina nomeny ho fanohanana ireo hetsika ara-pahasalamana ny taona 2024 lasa teo. Fa efa napoizina ny fahombiazana ho an'ny maki A7 vehivavy hoy ny mpanazatra sady efa kapiteny ekipa pirenena teo aloha. Tsara avokoa ny vokatra ho an'ny ekipa pirenena malagasy mpiangaly ny taranjam-baolina lavalava. Nanana fahasarotana kosa ny ekipa pirenena maorisiana tamin'ireo lalao 3 voalohany androany maraina. Avitra Sundabe Antsa Prinsia ary Lucien Tsiry. Nanjakany makido Madagasikara ny kanja tetsan-dotam-penaka tamin'ity andro voalohany ho an'ny baolina lavalava ho an'ny lalon'ny nosy ity. Nametrapetraka na ny sokajy vehivavy na ny sokajy lehilahy tamin'ny rugby A7. Tsara ny fanomanana ary manantena vokatra tsara hoy ny mpanazatra.
Ankoatra izay dia misy ihany koa ny tanjona lavitrezaka ho an'ireo mpilalao vehivavy. Le izy efa natenena satria ny fanomanana efa somary lavalava ihany dia le préparation mihitsy zany tsara nefa tsy dia tena hoe io le tanjona fa misy tournoi mbola ho atao préparation ana Jeux olympiques dia izay le tena tanjona dia efa manantena zany moral ambony foana nefa koa ny adversaire tsy azo amavana. Ho an'ny Maurice kosa dia nisy ny lesoka ezahana renina indrindra teo amin'ny fametrapetrahana ny lalao teny ambony kianja. Donc corriger les erreurs des deux premiers matchs et surtout jouer notre jeu. Parce que là on a été absorbé dans le jeu de nos adversaires depuis le début du tournoi et essayer de vraiment se focaliser sur notre jeu. Raha pito sabotsy no hifarana ny lalao ho an'ny taranja-baolina lavalava. Namarana ny anjarany kosa ny taranja tenisy ambony latabatra. Nanohy izany ihany koa ny taranja fototra atletisme, para-atletisme ary ny jiboka nety-be androany. Toy izay vaovao izay hatrany fantatra fa dia mitombo hatrany nisan'ireo medaly volamena azon'i Madagasikara mandritra ny lalao-nosy andehan'ny faraika ambin'ny folo atao eto Madagasikara. Fantatra fa nibata medaly volamena 3 ny taranja atletisme androany noromboan'ny Florentine Razana Mandroso teo amin'ny taranja saut en longueur vehivavy Claudine Menjanary azakazaka ary Zora Kotonary Sidonie Fiadanantsoa Aingo Razana Jafy sy Claudine Menjanary teo amin'ny 4 fois 100 mètres relais nazo medaly volamena 5 sy medaly volafotsy 3 kosa ny teo amin'ny taranja kickboxing norombany atleta malagasy nalana vavy ny medaly volamena teo amin'ny triplette tafiakatra amin'ny dingana famarandana ny ankoay vehivavy eo amin'ny taranja baskety raha nandresy any Maldives tamin'ny isa 470 noho ny 730 ka ny fanandrina amin'ny La Réunion. Tafiakatra amin'ny dingana farany ihany koa ny akio vehivavy eo amin'ny taranja handball raha naresy any Mayotte 430 no 320 ary eo na ihany koa amin'ny La Réunion. Hatreto araka ny antotanisa vonjimaiky nivoaka farany omaly ariva 520 ny medaly azon'i Madagasikara ka ny 20 amin'ireo dia volamena avokoa 520 ny volafotsy manaraka kosa i Maurice amin'ny isana medaly 520 ihany koa saingy volamena 270 isa. Irembava amin'ny maresaka iraisam-pirenena mivoatra hatrany ny teknôlôjia any amin'ireo firenena mandroso raha mbola tratraoriana kosa isika aty Afrika. Any Eropa izao namoaka vaksiny vaovao iadina amin'ny variant ny Covid-19 ny orinasa Pfizer sy ny BioNTech isoroana sady ny firongatry ny aretina mandritra ny vanim-potoana ny antsika izay efa tena manakaiky. Misy fiantraikany ratsy amin'ny tanora kosa ny fivoaran'ny teknôlôjia aingana loatra any Chine satria lasa miakondobe loatra amin'ny internet ireo tanora tsy ampitoana ka voatery namohana lalàna ny fandrarana sy ny fampiasana izany. Ravirazafimaina sy Tahirinena. La Commission européenne a donné son feu vert à un nouveau vaccin de Pfizer. Ny volana meno nilaza ny fivondrona-be iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana OMS fa tsy misy ahiny intsony mahakasika ny Covid-19 na tsy mbola foana azy izany manerana izao tontolo izao. Mivonina hatrany anefa amin'ny fiparitahany aretina ireo firenenlehibe toa an'i Chine, États-Unis sy any Eropa. Manomboka miditra tsikelikely anatin'ny vanim-potoana ny atsika ny any Eropa amin'izao fotoana izay mampatanjaka ny Covid-19. Tsy mitsahatra noho izany fikaroana ataony manam-pahaizana isoroana ny fahafatesan'olona noho ireo variant miha-matanjaka hatrany ary eto mifindra izay efa nahafaty olana netsiny manerana izao tontolo izao. Azo ampiasainao Eropa ary ny vaksiny farany navoaka ny orinasa Pfizer sy BioNTech antsoina hoe Comirnaty Omicron XBB.1.5. Vaksiny fanefitra natokana ho an'ny lehibe, ny ankizy ary ny zazakely manomboka 9 mbolana, fatra iray ihany no atao isan'olona. Ankilany mety hisy voka-dratsiny amin'ny fiainan'olombelona ihany koa ny firoborobon'ny teknôlôjia toy ny any Chine. Sokajian'ireo manam-pahaizana ho toy ny aretin'ny findra ary mahazo tanora maro any an-toerana ny fiakinan-dobe loatra amin'ny internet. Ataoriany lalao jeux vidéo en ligne, voatery namoaka lalàna ny fanjakana sinoa mametra ny fampiasana ny tambazotra ny serasera indrindra ho an'ireo tanora tsy ampitaony. Mivoatra haingana ny teknôlôjia artifisialy ny Chine izay efa mitety bidy hatramin'ny 20 miliara euro ary mety hitombo avo roa eny afaka roa taona.
manana vina ioatra ny États-Unis Pekin hatramin'ny taona 320 ary nitana ny laharana voalohany. Marina fa manana fahafahana mitovy amin'izay ny olombelona ary mihoatra aza ny teknôlôjia artifisialy ary misandrahaka amina lafiny zavatra maro. Ohatra ny fanoratana taratasy, fanaovana sary, oronan-tsary, mamorona zavakanto ihany koa sy ny maro hafa. Misy fiantraikany ratsy anefa izay firoborobon'ny teknôlôjia izay, na eo amin'ny sehatry ny asa izany, na koa fifandraisan'ny olona samy olona izay niena. Ireo tanora tsy amin'ny taona ihany koa lasa mironany amin'ny internet ka voatery atsahatra ny fampiasana izany eo anelanelany amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina any Chine. Fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana ny toerana ialana amin'ny fiakiana andobe loatra. C'est toujours un petit peu plus compliqué puisqu'il n'y a pas seulement ce désir de lutter. Mialohan'ny saratsika amin'ity ariva ity dia ampahafantarinao fa rahampitso amin'ny 7 ora latsaka fefany eto amin'ny fahitalavitry ny MPS dia sy ny fandarana manokana ho toy ny fanambarana ny ombonan'ireo kandida momba ny fizakan'ny filo Andry Nirina Rajoelina ny zom-pirenena frantsay. Araka izany rahampitso amin'ny 7 ora latsaka fefany alina ny fotoanantsika eto amin'ny fahitalavitry ny MPS sy ireo fahitalavitra rahavavy. Adezay koa ry tompon'atsika netoko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany izay tahaka ny mahazatra ny fandarana ao namarina sy ny Global News no arahinao aorin'izao fotoanan'ny fampalalam-bavao izao. Aorin'izay kosa ny oronan-tsary indray amin'izay fa mitondra lohateny hoe Keller Book Club izay zany ny oronan-tsary indray amin'izay arahintsika aorin'izay fandarana eto amin'ny fahitalavitry ny MPS izay mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompolasy tompoko vavy vera mitopoka.